Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko, mbola misaotra an'Andriamanitra indray sika fa tafahoana indray amin'ny alalan'izao fandarana teo afaka va ianao zao. Misy matoky aho fa isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra eo aminao raha toa ka maniry sy mangetaeta ny andray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao. Tsy zany mantsy fa miankina aminao manokana ny hetsika ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Efa niteny izy ohatra any amin'ny bokin'i Jeremia any, 3:17 mazava ny teniny hoe antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarim-patarina zay tsy fantatrao. Efa vonona zany Andriamanitra ny ainy ary indrindrindrindra ny amaly antsika raha toa ka maniry ianao mangetaeta ny ifandray aminy ny iresaka aminy ihany koa. Androany zao dia iresaka aminareo indray aho ny amin'ny fanasitranan'Andriamanitra ny olona marary. Ary aoriana zany dia hivavaka ho anareo aho mba ho sitrana ianareo. Ary ianareo ihany koa dia mivava mba ho sitranan'Andriamanitra tokoa. Koa raha misy baiboly aza eo aminao, eo aminareo, dia andonge ho sokafantsika ao bokin'ny Exodosy 3:20 hoe 5:20 toy zao ny voasoratra. Exodosy 3:20 dia ny 5:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Fa manompoan Jehovah Andriamanitrareo dia hita ny haninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina. 5:20 indray. Tsy hisy ho afa-jaza na ho momba ao amin'ny taninao, ho tanterako ny isan'ny andronao. Dia tak'izany ihany koa ao amin'ny bokin'ny Asin'ny Apôstôly 10 ao 9:30 voasoratra hoe ny an'i Jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery ka mandehandeha manao soa manasitrana sy manafaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra momba azy. Ino tsara zao fanazavana entiko aminareo zao azy. Lay Andriamanitra zay tompontsika sy ivavahantsika, lay antsoina hoe Rain'i Jesosy Kristy sady raintsika, dia voalaza fa Andriamanitra manasitrana ny olona marary. Zany ny dikan'ilay Exodosy 3:20 lay novakina teo. Ary mbola mitohy zany fanasitranana izany tamin'ny andro natokavan'i Jesosy Kristy tety ambony tany. Fa ny nampiavaka azy dia ity: ny olombitsy, ny olona sasatsasany ihany no nomen'Andriamanitra fanasitranana tany alohabe tany. Fa nanomboka tamin'ny fotoana kosa zay natokavan'i Jesosy Kristy tety ambony tany dia ny olona rehetra zay nino a Jesosy, nino azy ho mpamonjy, nino azy ho mpanasitrana, dia samy nositraniny avokoa. Mitantara izany ny bokin'ny Matio, Marka, Lioka, Jaona. Eny hatramin'ireo olona zay hitan'Andriamanitra aza hoe tsy mendrika homena fanasitranana dia mbola nositraniny ihany. Dia tena mbola nohafahany ihany. Ohatra amin'izany zao lay vehivavy araka voalaza amin'ny Matio 10:20 ao. Vehivavy Kananita izy io, tsy isan'ny jiosy, tsy isan'ny zanak'Israely, ka tamin'izany fotoan'izany Jesosy dia tsy nirahana afa-tsy amin'ny jiosy ihany na amin'ny zanak'Israely ihany. Ka nahitsany izy ivelan'ny jiosy, ivelan'ny zanak'Israely hitady fahasoavana dia tsy mahazo, hitady fanatsanana dia tsy mahazo. Zay mahatonga ny teny hoe eny hatramin'ireo olona zay tsy mendrika homena zany fanasitranana zany azy noho ny ato manokana, dia mbola nositranan'Andriamanitra. Mbola nositranan'Andriamanitra rehefa tena hoe naniry sy nangetaeta nitady azy tamin'ny fony tokoa. Mitantaran'izany fanasitranan'Andriamanitra ny olona marary zany mantsy ny tenako, satria maro amin'ny olona no tsy mino, tena hoe tsy mino
tsy mino mihitsy aza hoe manasitrana ny olona marary ny tompoandriamanitra tsy tovy, ary manasitrana tahaka zany ihany koa Jesosy Kristy zanak'Alatokan'Andriamanitra. Ary raha mivavaka amin'Andriamanitra aza ny olona marary de mivavaka amin'ny fombafomba fotsiny ihany, mivavaka tsy misy finoana, mivavaka mangataka fanasitranana amin'Andriamanitra fa saingy tsy manantena ahazo fanasitranana mihitsy. Ny olona sasany aza de mieritreritra fa tany alohabe tany ihany no nanasitran'Andriamanitra, hoe tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy ihany no nanasitrana izy. Fa am'izao vaninandro zao efa mandroso ny siansa, mandroso ny fahazanzanak'olombelona, de hoe natsahatr'Andriamanitra ny fanasitranany ny olona marary, fa de efa nakininy tamin'ny siansa, nakininy tamin'ny dokotera zay nianatra momba n'zany atao hoe fitsaboana na fanasitranany marary. Tatak'izany no eritreritry ny olona sasany. Ry avanao, ho anareo zay mahita sy mandray am'ty androandroany ity, mitaona anareo ao ny iny sy ny anaiky amin'ny fo, fa manasitrana ny marary tokoa ny tompandriamanitra. Ary Jesosy zanak'ilay tokan'Andriamanitra no ataon'Andriamanitra lalana entiny manasitrana ny olona marary. Zany tikan'ilay asin'ny apôstôly 10:10 lay nambarako tery aloha hoe zay nosoran'Andriamanitra, Andriamanitra tsy to no nanositra an' Jesosy de naneraka azy mba handehandeha anao soa anasitrana ny marary sy anafaka zay rehetra azony herin'ny devoly. De toy izany le teny hoe satria Andriamanitra momba azy. Ary ny tena mampahery ry havana malala de ity: mampiasa ny mpanompony io Andriamanitra io ho fanasitranana andreo olona marary. Tena hoe mampiasa ny mpanompony izy. Mampiasa ny mpanompony izy raha ohatra ka mino an Jesosy ho tompo, ho mpamonjy le olona marary. Mbola tety ambony tany zao Jesosy de fa nampiasa ny mpanompony ny tompandriamanitra ho fanasitranana ny olona marary. Araka ny voalazan'ny Baiboly dia nampiasan'ireo apôstôly izy tam'izany fotoan'izany ho fanasitranana ny olona marary. Andao nke vakitsika ny voasoratra ato amin'ny boky Marka 9:1 de 17 eno tsara ke: ary niantsony 12 lahy ankeo aminy izy ka naniraka tsiroroa sy nanome azy fahefana amoaka fanahy maloto. Zany hoe rehefa natsony 12 lahy, natsony reo apôstôly dia nalefa ntsiroroa de nomeny Jesosy fahefana anasirana ny marary sy amoaka fanahy maloto. De ary amin'ny 12 de zao voasoratra hoe: de lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony bebaka ny olona. 17 safady. Ary demonia maro no navoakana ary nosorany diloilo ny marary maro ka nositraniny. Mazava ny voasoratra. Nomen'Andriamanitra fahefana ny mpanompony, fa amin'ny alalan'ny mpanompony no mbola anoizan'Andriamanitra ny fanasitranana ny olona marary sy anafahan'Andriamanitra ny olona zay mbola voafatotry ny faneratsy. Araka ny voalazan'ny Baiboly ihany koa, mbola nampiasa andreo apôstôly ihany ny tompo ho fanasitranana ny olona marary, na dia efa tsy tety ambony tany intsony aza Jesosy tam'izany fotoan'izany, satria voasoratra hoe tahorina fitsakanany tamin'ny maty de nampiakarana ho any an-danitra Jesosy ary nipetraka ho tanakavan'Andriamanitra raitsoto. Fa reo apôstôly kosa de mbola nanakinan'Andriamanitra andraikitra lehibe hoe amin'ny alalany dia omen'Andriamanitra fanasitranana ny olona zay marary ka naovandreo apôstôly vavaka manokana. Toy zao voasoratra ato amin'ny asin'ny apôstôly 15 andao vakita 15 safady de ny 12 eno tsara nke voasoratra: ary ny tanany apôstôly no nanaovana famantara sy fagakana maro teo amin'ny vahoaka. 15 ka dia netiny teny an-dalambiaza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandrina mba isy ho azo tandidy ny Petera hay raha mandalo izy. 15 ary ny olona maro
avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema, de nivory koa nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanamaloto, de sitrana avokoa izy rehetra. Ary hatram'izao vaninandro misy atsika izao, de mbola mampiasa ny mpanompiny hatrany hatrany ny tompandriamanitra ho fanasitranana ny olona marary. Raha ohatra ka marary le olona ka mangetaheta ny hoe hositran'Andriamanitra, ho afan'Andriamanitra. Ijoro vavolombelona aminareo aho, nde mandeha tonga tao amin'ny biraoko fandraisako olona ny raim-pianakaviana anankiray, mba ijoro vavolombelona sady isaotra ihany koa noho ny nanasitranan'Andriamanitra ny zanany zay narary efa teo ambavahoanany fahafatesana. Tsy zany mantsy fa sitrana sy afaka tamin'ny aretina mahafaty olona lay zanany lakely tam'izany fotoana zany. Toy zao ny fisehon'lay aretina teo am'ilay zazalakely. Ny zavatra mitovitovy amin'ny varisy reny ono teo amin'ny andriny zanany. Tam'izany nataony daholo ny fitsaboana rehetra fa tsy nety sitrana mihitsy lay zaza. Zay ny tenin'lay raim-pianakaviana. De rehefa nandeha ny andro dia niaratsy niakiravy zany le retina taty aoriana, satria lasa namoaka nana lay zavatra botsobotsina teo amin'ny andriny. Ka rehefa nataony scanner taty aoriana, de niteny ny dokotera hoe tokony any amin'ny tongotra ono no misy an'io retina io, fa ny anty zaza ity kosa eny amin'ny andrina. Ary mbola nilaza ihany koa ny dokotera tamin'ity raim-pianakaviana ity fa aretina mahafaty vetivety io aretina io. De vokatra io aretina io zay teo am'lay zazalahy, de safotra matetetika lay zazalakely. Saorana moa ny tompo fa tena resy lahatra ny amin'ny herin'Andriamanitra miasa ity raim-pianakaviana nananjanaka narary ity. Ary resy lahatra ihany koa fa mbola manasitrana ny olona marary ny tompandriamanitra tsy to, ny tompo Jesosy. Ary mbola resy lahatra ihany koa ireto ray aman-dren'lay zaza narary reto fa afaka mampiasa ny mpanompony ny tompandriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra manasitrana ny olona marary. Noho zany netiny niona tamiko lay zazalakely narary tam'izany fotoana zany, mba hositranina amin'ny alalan'ny vavaka. Ka rehefa niona izay de nataoko ny toroteny, nataoko ny fampahirezana mba hitombony ny finoan'lay ray aman-dreny, lay raim-pianakaviana indrindraindrindra. De taorina zay dia nataoko manokana ny vavaka fametra-tanana ho an'lay zazalahy kely narary. De akory ny zava-magaka, tena tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra, tena tsy takatry ny saina ho iaho, satria ny hariva n'iny ihany dia sitrana tanteraka lay zazalakely. Ary tsy miverina tamin'ny intsony ny aretina mandraky tia ny androany. Ry havanao, mbola manasitrana ny marary ny tompandriamanitra tsy to, mbola manasitrana ny marary Jesosy Kristy zanany zay nosorany, zay efa nosorany tamin'ny fanahy masiny sy ny hery. Ndray mandeha ihany koa tonga tao amin'ny birao fandraisako olona ny mpivady vao anankiray zany. Efa bevoka le vehivavy tamin'izay fotoana izay. Ny olana nahazo azy reo tamin'izany fotoana zany de izao no tantarainy tamiko fa tamin'ny faharoan'ny volana sy ny fahatelon'ny volana dia tsy nitsahatra nandeha ra lay vehivavy bevoka. Efa indroa nampidirina hôpitaly izy tamin'izany fotoana zany noho io ny aretina zay nahazo azy. Araka ny tenin'ny dokotera dia décollement placenta zany no nahazo azy, zay lay aretina nahazo an'ity vehivavy bevoka ity. Ary mbola niteny tamin'izy vady ihany koa nefa ny dokotera tamin'izany fotoana zany fa tsy maintsy afaka ono, tsy maintsy afaka foana
ny zaza ho kibo rehefa sendrany ity aretina ity. Ny olona ny fianakaviana aza ono efa nyteny hoe aza mandany vola amin'ny fitsabony intsony, aza mandany vola amin'ny fitsabony intsony fa tsy maintsy afaka io zaza io no lay raha be de be efa niala tam'ilay vehivavy. Ka rehefa avy nytantaran'izany tamiko izy reto vady vao reto dia nataoko ny toroteny zay mampitombo finoana, mila mitombo mantsy ny finoan'ny olona. Ary avy eo nataoko ihany koa ny vavaka fanasitranana ny marary sy ny vavaka fanapahana ozina. Nataoko ny vavaka fanasitranana ny marary sy ny vavaka fanapahana ozina satria ny hoe ny fahafanjaza na tsy fahafanjaza mipetraka ao kibo raha mivolazan'ny baiboly no jerena dia ozina le izy. De taorina zany taorina le vavaka natao zany taorina fanapahana le ozina dia tsy naninona intsony lay tovavy be voka ary tsy nisy raha nandeha intsony teo aminy. Sitrana tanteraka mihitsy, tena hoe sitrana arabaky teny mihitsy izy. De ondray ny olona, ondray ny fianakaviana taminy. No lay raha be de be loatra fa nandeha tamin'ny faharoa volana, tamin'ny fahatelo volana dia tsy azo teraka io zaza io fa ho sampony io zaza io rehefa teraka. Be de be mihitsy ny komanteran'ny olona ho reto mpivady vao reto mikasiany amin'ny zavatra nanjo azy. Fa izao tompoko no tsy hain'ny olona ary ambarako aminao le izy, zao tompoko no tsy hain'ny olona. Manasitrana ny olona marary ny tompoandriamanitra, manasitrana izy no Jesosy Kristy zay fa nomeny antsika zanak'olombelona. Manasitrana izy satria Jesosy efa nataon'Andriamanitra sorona teo ambony azy fijaliana, ka tamin'ny alalan-kapoka zay namelazina ny Jesosy no entin'Andriamanitra manasitrana ny olona marary. Ary mbola manasitrana amin'ny alalan'ny vavaka ataon'ny mpanompony ny tompoandriamanitra tsotomo. Dinina tokoa hoy ianao no seho teraka somatsara ilay ramatokely ary izao mihitsy no nitrotran'le zaza tamin'izany fotoana zany nitondra azy tao amin'i Jesosy ka nitsodrano le zaza arak'izay tokony atao ho an'ny zazakely araka fampianarany Jesosy Kristy. Tena salama tsara le zaza, tsisy hoe sampony izany, tsisy hoe nisy farifina zany teo aminy. Ary hatram'izao tsika miteny zao dia tsy maninona mihitsy lay zaza, tena tsy maninona arabaky teny lay zaza. Mbola manasitrana ry mpiaino malala ny tompoandriamanitra tsotoa mandraky ty ny androany. Ka hoy aho hoe marary ve ianao zay mahita sy mandre mahita sy mandre an'izao afatra entiko zao amin'ity androandroany ity. Manao ahoana fisehoan'ny aretina zay misy eo amin'ny fiainanao? Efa kivy mihitsy ve ianao tamin'ny fitsabotena ary efa matsapa fa efa lany mihitsy vola amkareny, efa ritra mihitsy ny arenanao teo an-tananao noho ny fitsabonao tena, kanefa tsy netisitrina mihitsy anao hatram'izao. Zao no teniko aminao, tianao ny tompoandriamanitra, tianareo menakavy ny tompoandriamanitra. Ny zanan'ilay tokana azy efa fony nomena antsika zanak'olombelona, tsy mainka avafa omena tsy omena antsika ny fanasitranana anao zay marary na ny fanasitranana ny zanakareo na ndray aman-drenareo zay marary ao an-trano ao. Tia nasitrana anareo amin'ny alalan'ny finoana sy ny fanekena Jesosy ny tompoandriamanitra tsotoa amin'ity androandroany ity. Ary eto dia mitaonanareo mba ino sy anaiky fa matoa nandre an'izao afatra entiko zao ianareo, satria izao no fotoanan'Andriamanitra, fotoanan'Andriamanitra efa voatokana, tena hoe andron'Andriamanitra ho famonjenanao sy ho fanasitranana anao ty androany ity. Ivavako ho anareo rehefa avy eo mba hisy fanasitranana magaga ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanareo. Ivavako ho anareo aho ary anohatra tanteraka ny herin'ny fanaratsy karazan'ilay mpitondra aretina mba ho sitra tanteraka ianareo zay marary anio.
matoke fa tahaka ny nanasitranan'andriamanitra an'le olona karazany roa zay nidoroky vavolombelona teo no anasitranan'andriamanitra anao anareo ihany koa am'ty andro androany ity. Ety nefa misy afatra lehibe apetrako aminareo. Ny tsara indrindra ary veriko fa tena mba andrasan'andriamanitra aminareo zay mahita sy mandre am'ty andro androany ity de izao: tsy tokony hoe ny fanasitranan'andriamanitra ihany na ny fanasitran'andriamanitra fotsiny no tokony hoe tadiavinao, ka rehefa azonao zay dia samy manao veloma. Tsy tokony ho zany ny fiainanao riavana malala. Fa araka voalaza am'y baiboly tao am'ilay Exodosy 3:20 andiny 5:20 teo de taken'andriamanitra ianao mba anompo an'andriamanitra. Mila olona manompo an'andriamanitra, io andriamanitra tsy toy io am'izao vaninandro misy atsika izao. Ary tsika zanak'olombelona zay nohariny mihitsy ny zato isan-jato amitsika de tena andrasan'andriamanitra mba anompo azy. Tena mitady olona ho am'izany ny tompoandriamanitra tompoko. Noho izany raiso ho lakolosy fetson'andriamanitra anao zao afatra entiko zao. Miantso anao ny tompoandriamanitra mba anompo azy anao manomboka am'ty fotoanandro andrenesanao ny afatra nentiko ity. Raiso ho lakolosy fetson'andriamanitra anao ihany koa zao aretina mahazo anao zao. Raiso hoe tsy loza ho anao zao aretina mahazo anao zao, tsy fatiantoko anao zao aretina mahazo anao zao, tsy fahafatesana ho anao akory ny ato zao aretina mahazo anao zao, fa raiso hoe antson'andriamanitra anao. Raiso am'ilay côté tsara le izy hoe tsy loza ho ahy ity, tsy fatiantoka ho ahy ity, tsy fahafatesana ho ahy ity, fa andriamanitra manana programa iantsonay mba anompo azy. Manaraka zany aza misalasala tompoko, tonga ava mihitsy ianareo zay marary mba iona aminay. Vonina ny ampahery sy ampitombo ny finoana zay fa anananareo izahay mpanompon'andriamanitra ato amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Ary vonina ihany koa ny anao vavaka fametra-tanana ho anareo mba iampita any aminareo ny herin'andriamanitra manasitrana ny marary. Tsara aminao ihany koa akoatra zay nambarako zay ny mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay, satria akoatra ny herin'andriamanitra zay miasa manasitrana amin'ny alalan'ny vavaka ataonay, amin'ny alalan'ny vavaka fametra-tanana ataonay, amin'ny alalan'ny vavaka fansorona diloilo ataonay. Asiko fanamarina kea zay vavaka fansorona diloilo zay. Ny baiboly de mampianatra fa azo ampiasaina ny diloilo ho fanasitranana ny marary. Tamin'ny andron' Jesosy ao ohatra dia nampiasa zany diloilo zany ny apôstôly rehefa nivavaka ho any marary, rehefa nanafaka ny olona vao fatotra. De izahay fiangonana RHEFI ihany koa de mampiasa zany satria hitanay ao anatin'ny baiboly zany. De ity ny tiako amafisana kely tam'ilay fanentanako manaraka teo hoe tena tsara aminao aminareo zay marary ny mamonjy ihany koa ny fotoam-pivavahana zay ataonay, satria miasa amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana ny tompoandriamanitra. Olona marobe mihitsy no efa natsapa fa tena miasa amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana ataonay ny tompoandriamanitra manasitrana ny olona marary, manafaka ny olona zay azo ny heriny faneratsy. Ndray mandeha tsaroko efa elaela izy ity dia nanao session spéciale lao hoe anao vavaka ho an'ny marary ao anatin'le fotoam-pivavahana zay ho ataoko. De tonga be de be tokoa ny olona marary. De milohany idirako tao am-piangonana de nisy raha matoa anankiray zay nanana andraikitra tao amin'ny fiangonana ny andreketako, nivoaka ny taksi, ary ny baby vehivavy anankiray izy de nampidino ny tao am-piangonana. De aveo tafiditra. De rehefa nanomboka mitoroteny de fantatra hoe misy olona marary zany ao, misy olona marary mila fanasitranana avy amin'Andriamanitra ao.
de vita toroteny de vavako any marary a natsoko tena loana ny olona rehetra marary mba anaovana vavaka de gaga sady nijerijery hoe ay zary le olona marary no babena teo maninona tsy babeny ranona izy iny oety makaty any loana de rehefa vita fotoam-pivavahana de nanantena hoe ho babeny le ramatoa mba anatona le olona marary kanjo tsy nahita olona marary ho babena nanatona eo de fa tena tokotany mpiangona ny teny iverany de hitako le ramatoa ny baby ale olona marary miaraka amin'ny olona anakiray miaraka mitsangana aminy de natoniko de nantaniko de teo vao tena gaga sy talanjona hoe ay ity ramatoa mitsangana miaraka aminy ity dia iolona ny babena nampidirina atao an-trano fiangonana de no tantaran'le ramatoa hoe efa mataona ny ty ramatoa ty no nararo izy narary nale mitompandriny de nentina vavana tao de to anaty fotoam-pivavahana tsy mbola isy vavako any marary fa to anaty toroteny de eniny ty ramatoa ty sitrana izy ary tena sitrana tanteraka tokoa izy tam'izany na izary tena mba resy lahatra tena gaga hoe miasa ny tompo hoe miasa Andriamanitra miasa amin'ny alalany fotoam-pivavahana zay atao izy ary zany mahatonga mbola manamafy hoe tsara aminao tsara aminareo zay marary akoatrany hoe ianareo manatona anay mba ampaheresinay mba hitombo finoana afanay manao vavaka fametra tanana de tsara tena tsara ihany ko hoe ianao mamonjy fotoam-pivavahana afan'Andriamanitra miasa mitondra fanasitrana ho an'ny marary miasa mitondra fanafahana ho an'izay mbola voafatotra noho zany araky ny teny nataoko tery aloha aza misalasala mihitsy anao ianareo zay marary tongava tompoko tena tongava misy fotoam-pivavahana mity ny efatra izay rehefa Alahady io vosoratra io fidirina voalohany amy 7 fidirina faharoa amy 5 fidirina fahatelo amy 2 fidirina fahaefatra amy 2 ora sy sasany mandritra fotoam-pivavahana reo de misy hatrany hatrany ny vavaka fanasitrana ny marary misy hatrany hatrany ny vavaka fanafahana fa somary tsindriky kely le fidirina voalohany amy 7 sy le fidirina fahatelo amy 2 ora no azo lazaina hoe spécial délivrance ka asa misalasala tompoko tena tongava mamonjy ndray am'ireo fotoam-pivavahana reo ianao fa asoanao zany asoanao atsaranao tena atsaranao zany tompoko eny na de tsy marary aza ianao tsy marary fa mety manana olana kosa ary azavaiko aminao fa misy amindreny olona ndrenge no olana tsy avahana mihitsy olana sarotra vahany de tongava ihany ko na miona aminay na mamonjy le fotoam-pivavahana satria tsy ny marary ihany akory no sitranin'Andriamanitra fa ny olana ihany ko esoriny eo amin'ny olona zay maniry sy mangetaheta mitady zany amin'Andriamanitra ko dia ny dera sy ny aja ary ny voninatrany dia ho an'Andriamanitra irery ihany ivavaka ho anareo ao am'izao fotoana zao ka tiako raha ohatra ka mandoalika ianao raha possible aminao zany mandoly mihitsy ianao mandoly ianao de apetrao eo amy fonao tananao raha ohatra ka akakaiky takatry ny tananao le mifaritra marary de apetrao eo amy faritra misy marary anao ny tanana fa ivavako anareo ao fa isy herin'Andriamanitra hiampita any aminareo ho fanasitranana anareo zay marary raha ohatra moa ka maleno ampandriny ianao mandre zany toroteny zany mandre zany afatra hitoko zany de tena mino na de malemy ary ianao mino fa afaka hiampita any aminareo ny herin'Andriamanitra manasitrana ny herin'Andriamanitra manafaka tena magaga nge Andriamanitra tena magaga sy matalanjo ange izy tompoko fa asakasaky zay mbola irorosay sy mbola isalasala foana fa tena magaga eo Andriamanitra io tena manasitrana ny olona marary eo Andriamanitra io tena mamaolana raha mana olana moa anao dia apetrao fonao ihany ko ny tananao ivavaka atsika tompoko ry Andriamanitra le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay misaotra anao zahay fa lehibe ary tena lehibe ny fahasoavanao ianao tokoa no Andriamanitra manasitrana ny marary rehetra manafaka ny olona zay heriny devoly isaorana ny ianao fa hatramin'izao de mbola manasitrana ianao no Jesosy Kristy zanakao zay efa nomenao anay
mba amonjy anay sy anafaka anay. Misaotra Andriamanitra. Ko amin'ity androandroany ity de mivavaka mimpanomponao ho andre olona zay marary, mila fanasitranana, mitady fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitranana ny marary rehetra ary mandede ny fanaratsy mahafarofy ao, le fanaratsy karazam-potoana retina mandidy zany amin'ny anaran'i Jesosy aho. Miala amin'ny tenan'ny olona tsirary avy, miala amin'ny anaran'i Jesosy miery ny aretina. Reo zay manana olana amindreo fo malokana ka tsy ny aretina ihany ny sitrananao Andriamanitra androany, fa vonjenao afaka amin'ny olana ihany koa ny rehetra. Ataovy misy fahagagana lehibe tsy misy toy zany am'ty androandroany ity tompo, fa ianao de omena voninahitra, ianao hoderaina tokoa. Misaotra Andriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra raha eo. Halleloia, amen. Zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona anareo. Ny tompony anafaka anareo tokoa amin'ny aretina ary anafaka anareo amin'ny olana. Veloma tompoko amin'ny herin'ny ray. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.